midera ny Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia, amen. Tompo any-danitra ray be fity, misaotra anao zay ny amin'ny ity sabata ity, ary amin'ity andro masina ity raha eo dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka aminao izahay. Izao izay tondra ny teny dia mangataka amin'ny fanahy masina mba ianao no hanindry molotro ka ho tafapita aminay tsirairay avy izay mihaino sy mijery ity fandaharana ity, ny soratra masina izay ho tenenina mba ho tafapaka sy ho tafiditra ao am-po ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana mivavaka. Amen. Fifaliana ho anay fiangonana Adventista eto Ambatosipazana Ambohimalaza miarahabanao izay ao anatin'ny distrika Ambohimangakely tratra izao sabata izao. Ny firarianay amin'izao fiarabana izao dia manokana satria ho anao ny teny izay horenesina amin'izao sabata izao. Atolotra ho anao satria teny natokana amin'izao andro iainantsika izao. Ny tompo ane hanome saina sy fahendrena handraisantsika izany teny izany. Ao anatin'izany indrindra no ho deraintsika ilay Andriamanitra tsotoa, ilay mpahary izao rehetra izao, ka ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 400. Jeso indreto izahay mpanomponao. Dunia ni jahanka si jahana
andeha hiaraka andray ny baiboly isika raha misy baiboly eny aminao eny ao amin'ny amaky ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faefatra ny andininy faharoa tapany voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny dia hoy Elisa taminy inona ary no ataoko ho anao ho tohizantsika ny vaky teny ao amin'ny Petera voalohany toko 5 ny andininy 7 Petera voalohany toko 5 ny andininy 7 mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany ny teny ary apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo ho tahinana ny teny ahasoantsika tsirairay avy amen. Andriamanitra rainay be fitiavanao tonga eto aminao izahay amin'izao sabata izao misaotranao noho ny fitantananao anay tsirairay avy ka afaka idera sy amme voninahitra ny anaranao. Andriamanitra mpanota nefa izahay milanao izahay milanao anafaka anay ao anatin'izany fahotana izany avelao amin'ny alalan'ny rahasoanao Jesosy Kristy ny fahotanay tsirairay avy raha manatrika anao izahay amin'izao sabata izao mangataka ihany koa izahay rehefa voavela ny elokay atafinao anay Jesosy Kristy ny akanjo-pahamarinanao amin'izao sabata izao mangataka izahay raha iainy ny teninao dia andray izany teninao izany tokoa ane izahay eo ampiainona izany teny izany osory ny molotry ny mpanomponao izay hitondra ny teny ka izahay miaino kosa anana fo voafora aiaino izany teninao izany apetraka aminao raha eo izao fotoana izao eo ambany fijerinao sy eo ambany fanapahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fampopavahana ny famerenany ampahafolo sy fanatitra isika izao. Mena fotoana vitsy sika anomanantsika ny fanatitra sy ampahafolony izay fanomantsika hoepetanantsika tsiraray avy. Rehefa vitsy zany dia hivavaka mangina foy ny sambatan'olona. Hoy ny voalazan'ny Jaona toko 10:7 tomero amiko ary izaho aminareo taka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy maray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy maray amiko. Montompon'Andriamanitra amin'ny fananantsika isika ho setrin'ilay fiantsonantsika mba amoho. Nanao antso ho an'ny fibebahana i Jaona Mpanao Batisa mba ahafahandreo niaino azy mba amoho ihany koa. Hoy izy ao amin'ny Matthieu 7:7 hoe aminaran'i Jesosy hoe ko mamoho aza voa miendrika fibebahana ianareo. Ny voa fibebahana dia mitandrina amin'ny fomba ampiasaina mba azahoana ny arena sy mampiasa zany fananan'izany ho fanampiana ny hafa. Mila mamoha ny voa fibebahana sika eo amin'ny fiainantsika ara-materaly. Eo ampisaintsainantsika zany dia andeha
ampiaritsika le teny jesosy hoe tomero amiko ary zaho ho aminareo ioatra lavitra noho zay antrasantsika amin'andriamanitra ne ny zavatra izay omen'andriamanitra atsika raha ohatra tsika mitoetra amin'andriamanitra ary mitoetra eo atongotry kristy mandrakariva ka akehitriny tsika raha nolotra ny ampahafolony sy fanatitra dia afaka ny andray fitahina amin'andriamanitra satria efa mitoetra amin'andriamanitra mandrakariva isika vavaka isika Jehova raine masina tsary ny izay an-danitra misaotra no mbola mezanao fotoana ahafahany tsiraray avy mamerina ny fanatitra sy ny ampahafolony eo anao Andriamanitra zany teny izany mba ao aminay tsiraray avy ka mba ahafahany akoa mba mamovoa mendrika fibebahana izay ahafahanay mamerina ny ampahafolony sy fanatitra ao anao sy mba ahafahany akoa mba mizara ho an'ny hafa mitahi Andriamanitra ao ny tsiraray avy mitahi ho an'izay mpiaino zao meno zao fotoana izao mba ahafahany tsara ivany koa mba amerina fanatitra sy ny ampahafolony ho fanatanterahana ny asanao aminaran'i Jesosy amen eo ampanangonany fanatitra sy ny ampahafolony dia ataotsika ny fikokira ary efa vita ny fanatazana fanatitra sy ampahafolony dia ataotsika ny hira fa 700 eo ampanolorana ny fanatitra
Mpamiarabantsika rehetra amin'ity sabata ity, izao tsika dia tonga amin'ny toriteny ekizy. Andao aloha hivavaka. Jesosy io sotranay amin'ity sabata ity, sotranay koa ny ekizy mba hiendry tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hijery ny Baiboly. Petera voalohany toko 5:7. Petera voalohany toko 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy apetrao amin'ny fanahihana rehetra fa izy no miay anareo. Tantara ataoko anareo tantaran'i Eli. Ny zanak'Israely tsy mivavaka tamin'Andriamanitra intsony fa mivavaka tamin'ilay Bala. Dia ny ran'Andriamanitra Elia nandeha tany am-panjaka. Dia niteny Eli hoe zanak'Israely tokony mivavaka amin'ny Andriamanitra dia tsy asiany orana intsony. Dia tesitra ilay mpanjaka. Dia nefa nafana ny andro ilay mpanjaka tesitra satria nafana be loatra. Dia teny ilay mpanjaka hoe toa hamoana Eli. Dia ny ran'Andriamanitra Elia nandeha tany an-tendrombohitra. Nisy rano fa tsisy sakafo. Dia ny ran'Andriamanitra ilay vorona name sakafo an'Eli. Mofo dia hena. Rehefa maraina sy hariva. Rehefa tsisy orana dia ritra ilay rano. Dia ny ran'Andriamanitra Elia nandeha tany Zarefata. Dia nahita vehivavy naka kitay dia teny Eli hoe ame sakafo dia rano. Dia niteny ilay vehivavy ka koba kely ray tanana dia menaka kely. Dia niteny ilay vehivavy aza matahotra satria Andriamanitra mame sakafo atsika. Dia nankatoa ilay vehivavy. Dia mivavaka Eli. Dia gaga be ilay vehivavy. Nisy koba be atao amin'ny fitoerany dia menaka be atao amin'ny fitoerany. Nanana sakafo zareo rehefa hariva sy maraina. Fa ny androany ilay zanak'ilay vehivavy maty. Dia teny ilay vehivavy hoe Eli maty ny zanako. Igny ihany nge ny zanako fa tsisy zanaka fa io. Dia nentin'i Eli tany efitra ambony. Dia vavy natao teo ambony fandriana. Dia mivavaka Eli. Dia mivavaka Eli. Dia mivavaka Eli. Dia mivavaka Eli. Dia vela ilay zanak'ilay vehivavy. Faly be ilay vehivavy dia saotra tamin'Andriamanitra. Lesona tsoany tokony endra dia tokony makatoko satria Andriamanitra mame sakafo atsika. Dia Andriamanitra koa miay atsika. Ma
Miaraba nisatokantrano a izay mijery sy miaino a nyty toriteny ity am'ty sabata maraina ity. Ijery isika fantaniana lehibe anankiray izay mahafinaritra ny rehetra raha apetraka amin'ny rehetra zany fantaniana izany. Dia fantaniana izay mipetraka ao amin'ny baiboly ihany koa, izay tiako entina isariana le tsirairay avy amin'ty sabata maraina ity. Fantaniana lehibe izay hoe mametraka ny fantaniana hoe inona no tianao ataoko ho anao. Izany fantaniana zany dia hitantsika amin'ny tantaran'i Elisa ao amin'ny testamenta taloha, ary fantaniana ihany koa izay napetraka Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao. Dao itsika hijery ny tantaran'i Elisa izay nametraka izany fantaniana izany, dia hojerentsika ny ao amin'ny Mpanjaka faharoa 4:1 ka hatramin'ny 2. Mpanjaka faharoa 4:1 ka hatramin'ny 2. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy vehivavy anankiray, vadiny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe, maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao malala fa natahotra an'i Jehova ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako ny rahalahy ho andeviny. 2. Dia eto Elisa no manontany hoe, inona no tianao ataoko anao, lazao amiko. Misy zany ilay fantaniana hoe inona no tianao ataoko ho anao. Dao isika ijery ny tantara amin'ny testamenta vaovao, dia ny tantara izay nametrahan'i Jesosy an'izany fantaniana izany. Amadika ny baiboly indray isika dia amaky izay voalaza ao amin'ny Marka 10. Marka 10 (1:20). Marka 10 (1:20). Dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona no tianao ataoko aminao. Izy ity dia fantatritsika fa tantaran'ny Bartimeo, ilay jamba. Dia nametraka izany fantaniana zany Jesosy hoe, inona no tianao ataoko aminao. Misy tantara ihany koa ao amin'ny Matthieu 20. Matthieu 20 (7:20 ka hatramin'ny 2:30). Matthieu 20 (7:20 ka hatramin'ny 2:30). Lohateny dia hoe, ny nampahiratany Jesosy ny jamba raolahy teo akaikin'ny Jeriko. Raha niala teo Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy. Ary indreo nisy jamba raolahy nipetraka teo amoron-dalana. Ary noho nireny fa Jesosy no nandalo, dia niantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry tompo zanaky Davida ao. Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina. Fa vao mainka niantsoantso mafy izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry tompo zanaky Davida ao. 2:30. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe, inona no tianareo ataoko aminareo. Fantaniana napetraka Jesosy izany hoe inona no tianareo ataoko aminareo. Raha amin'izao vaninandro misy atsika izao, izao vanim-potoana sarotra izao, misy mametraka atsika an'izany fantaniana zany hoe inona no tianao ataoko ho anao. Angamba ny fifaliana lehibe ary asambarana lehibe ao amin'ny fiainantsika nametrahana an'izany fantaniana izany. Fa androany dia tia hisarika saintsika hoe isika ve ny tokony hametrahana izany fantaniana zany, sa isika ny tokony hametraka an'izany fantaniana izany, ka anontany hafa hoe inona no tianao ataoko anao. Andao ny ten'Andriamanitra no asaintsika amaly izany hoe isika ve no tokony hametrahana izay fantaniana izay, sa isika ny tokony mametraka izay fantaniana izay. Kristianina ve isika? Dia zao voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 2:12. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ozy izy Jesosy hoe, izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Raha nametraka fantaniana zany Jesosy hoe inona no tianao ataoko anao, dia isika ihany koa zany dia tokony hametraka fantaniana zay amin'ny hafa hoe inona no tianao
ataoko ho anao. Inona moa reo asa zay nataony Jesosy io zokintsika be fitiavana io, lay mpamonjy atsika io teto amin'ity tany ity, dia raha atao ambanivanginy ny asa nataony de hoe nanasitrana izy nampianatra izy nanoro izy nampiseho ohatra maro izy teo amin'ny fiarahamonina, nanao mipasika izy ary namela heloko izy nitondra mifandosoatsika izy sy ny sisa sy ny sisa. Raha jerevana zany zay dia ny asa-pamonjena rehetra sy ny fanavotana, asa-panavotana raha atao banitokana zany ny asa nataony Jesosy teto amin'ity tany ity. Dia ilay fanontaniana hoe inona no ataoko anao zany dia midika izany fa hoe manampy ny hafa tahaka an'izy zay nataony Jesosy izay. Fa nahoana moa? Ao amin'ny Mateo 7:7 dia amin'ny tenin'Andriamanitra dia milaza izao: ary no nahita amin'ny vahoaka Jesosy dia nahoany anazy ny fijeriny, satria nampahantrainy ireo ka nafoy toy ny zanak'ondry tsy misy mpiandry. Dia nahantra zany ireo olona ireo, ka dia tonga lay Jesosy nametraka an'izay fanontaniana zay hoe inona no tianareo ataoko anao, ka namonjy azy ireo. Ankehitriny zany dia inona no tokony ataontsika raha mijery isika zay fomba nanehoany Jesosy an'izay asa-pamonjena izay. Jaona 7:12. Tahaka nanirana ahy ho any amin'izao tontolo zao no mba nanirako azy kosa ho any amin'izao tontolo zao. Ankehitriny zany isika dia irany lay mpamonjy atsika ho any amin'izao tontolo zao ary ilay fanontaniana izay napetraka Jesosy inona no ataoko anao no tokony entitsika any amin'izao tontolo zao hoe inona no tianareo ataoko anao mba ho mpamonjy ihany koa isika ireo mpiara-belona amintsika. Inona moa ilay asa? Asan'ny apôstôly 2:20-5. Asan'ny apôstôly 2:20-5 dia zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra: efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka atsiaro ny teny Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Isika kristianina adventista zany dia mametraka an'ilay fanontaniana hoe inona no tianao ataoko anao tahaka an' Jesosy, dia ny miantra ny mahantra ka atsiaro ny teny Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ankehitriny dia tiaka ohatra move isika efa navita betsaka tamin'ireny asa fiantrana teo anivon'ny fonja ireny, rehefa miantso ny pastora, ary izay zavatra zay no tokony ho ataontsika izay mpanaradian'i Kristy, dia no mametraka fanontaniana hoe inona no tianao ataoko, dia manaraka isika mamaly an'izay ihany miantra an'ireny olona ireny manao zay avonjy azy amin'ny zavatra rehetra. Misy tantara ao amin'ny Baiboly ao izay mahafinaritra, dia izay mitantara an'izay fijery an'izay fomba fiantrana izay nataona lehilahy vitsivitsy. Ary mino afa tamin'izany fotoana dia nanatona an'io lehilahy io reto tovolahy reto, ka dia nanontany an'ity lehilahy izay mila vonjy ity hoe inona no tianao ataoko anao, dia notanteran'izy ireo izany. Andao vakina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 5:5. Lioka 5:5-7. Lioka 5:5-7. Dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ny nahasitranan' Jesosy ny lehilahy anankiray marary ny paralysisy. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galily sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba ahasitranana. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralysisa, ka nitady izay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetsahany vahoaka,
dia niakatra teo tampotrano ka nanesorany tafo tanymanga dia nampidiny raha lehilahy mba mifandriny eo avoan'ny olona dia natrehany Jesosy. Eto zany ilay tantara. Raha nivory tao amin'ny trano Jesosy dia nisy ireto lehilahy ireto izay nametraka fanontaniana tamin'ity tovolahy anankiray izay marary ity hoe inona no tianao ataoko anao, dia ilay tovolahy ny hositrana. Ary nisahirana ireto lehilahy ireto naka ny zavatra rehetrarehetra teny amin'ny tafo ahafahany napidina azy ireo. Izany ry havana malala no tian'Andriamanitra ho ataontsika ankehitriny manoloana izao fahasahiranana misy eto ambonin'ny tany izao. Oabolana 7:7. Aza mamena ny soa amin'izay tokony homena azy. Raha azo ny tanana atao ihany, aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray, fa rahampitso no omeko kanefa manana ihany ianao. Aza mamehana ny soa. Raha misy azonao atao ankehitriny, apetrao amin'ny fanontaniana inona no azoko atao amin'ireto olona izay mahantra ankehitriny ireto, dia manao izay azonao ataonao mba ho famonjena azy ireo. Tsy ny lafiny materialy ihany, fa na ny lafiny ara-panahy ihany koa, tahaka ny nataon'i Jesosy izany. Isika zany no tokony ametraka fanontaniana amin'ireo mpiara-belona amintsika. Inona no tianao ataoko aminao, fa tsy isika no miandry anontaniana. Ary manaraka izany dia manatanteraka ny asa-pamonjena izay azontsika atao isika. Raha mahavita izany isika dia misy valisoa lehibe izay omen'ny Tompo antsika ankehitriny, ary misy tantara izay azontsika tsongaina ihany koa. Tantara izay ao amin'ny testamenta taloha izay fantatritsika dia ny tantaran'i Elia izany. Andao isika anokatra ny Baiboly ka amaky izay voalaza ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:1, 2:1 ka hatramin'ny 5:5. Mpanjaka voalohany 7:1, 2:1 ka hatramin'ny 5:5. Io tantara io dia tantara izay anehoako amintsika androany fa raha isika no manao an'izany asa soa izany ary manao ny asa-pamonjena ho an'ny hafa, dia misy valisoa lehibe izay azontsika tahaka ny izay voalaza amin'ity tantara izay vakiako amintsika ity. 2:1. Ary no lasa naka raha vehivavy dia miantso azy Elia ka nanao hoe, masina ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely arany tanan'ila amin'ny barika sy dililo kely foana eo amin'ny tavoara. Ary fa maka tapakazo 2 aza aho, ka hiditra namboatra ireo hoaninay mianaka dia ho faty izay. Fa io Elia taminy, aza matahotra, fa andeha miditra ka manaova araka izany lazainao izany. Nefa ny anaovy mofo kely ihany aho, ka ento aty amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny dililo ao amin'ny tavoara mandra-piavian'ny andro, andatsahan'i Jehovah ranorana amin'ny tany. Izany hoe rehefa manome isika tahaka n'ilay vehivavy izay manano tena eto araky ny voalazan'ny tantara, na dia kely aza, ka manome isika mametraka amin'ny fanontaniana inona no tianao ataoko anao, dia manatanteraka izany amin'ny famonjena farany izay kely ananantsika ihany koa, na dia ataontsika tsy manana azy isika, dia tadidio ry havana malala fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa hitombo ary tsy mety ho lany izany fitahiana lehibe izay misy ao amintsika izany. Tantaran'i Elia izany. Ary ilay vehivavy dia nanana sakafo 9:10 ndao vakitsika izany, dia nandeha raha vehivavy ka nanao araky ny tenin'ny Elia, ary sy raha vehivavy mba amin'ny ankonany dia nanankoanina ela ihany, zany hoe
tsy nety tapitra zany sakafo izany. Izay zany no valisoa izay azotsika rehefa manaradian'i Kristy tsika ka manao an'izany asa-pamonjena rehetra izany amin'ireo mpiarabelona amintsika ankehitriny. Dao ihany koa maky tantara, tsy tantara moa zany fa fomba fijerin'Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity. Raha ohatra ka manatanteraka an'izay asa-pamonjena izay isika dia amaky ny ten'Andriamanitra itsika ao amin'ny Matio 5:20 andiny fa 1:30 ka hatramin'ny fa 7:30. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny lehibe ary ny anjely rehetra dia ipetraka eo ambonin'ny seza fiandranan'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angoniny eo anatreny dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandrondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny akavanany izy fa ny osy eo amin'ny akaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo akavanany hoe, avy ianareo izay notahiny raiko, mandova ny fanjakana izay voavitra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana aho dia nomenareo hanina, nangetaeta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanan-kitafy aho dia hotafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-trano maizina aho dia novanginareo. Ary dia namaly azy ny marina ka nanao hoe, tompoko, ovina no hitanay nony ianao ka nomena hanina, na nangetaeta ka nampisotronay, ary ovina no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay, na ny tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary ovina no hitanay narary ianao na tao an-trano maizina ka novanginay. Dia amaly ny mpanjaka ka anao amin'le lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo amin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely izy ireto no nataonareo tamiko. Izany hoe araka ny voalazako teo dia ny valisoa lehibe izay azotsika dia azo atao isika lay marina. Ny olona marina izany dia ireo olona izay nanao tahaka an' Jesosy, izay nanao ny soa, ka rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia anisana hipetraka aty amin'ny akavanana izy ireo. Manentana antsika zany mba ametraka fanontaniana amin'ireo avatsika sy ireo namantsika izay ao anatin'ny fahasahiranana ankehitriny, ametraka fanontaniana hoe inona no tianao ataoko anao. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa raha manampy azy ireo ianao dia voasikajy anatin'ny olona marina. Ary farany, betsaka mety ho valisoa izay ho hitantsika ao fanaovana an'izay marina izay, kanefa telo ihany no lazaiko tamintsika teo, ary fahatelo dia ho lazaiko amintsika araky ny voalaza ao amin'ny Salamy 140:1. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo, Jehova hamonjy azy amin'ny andro fahoriana. Rehefa mahatsiaro ny malahelo isika araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, dia Jehova hamonjy antsika ihany koa amin'ny andro fahoriana. Ny zavatra azo lazaina zany dia isika tokony hametraka fanontaniana tahaka an' Jesosy ho an'ireo mpiarabelona amintsika izay no maha-kristianina antsika, mpanaradia an' Jesosy. Ary ny valisoa azotsika raisina amin'izao vaninandro misy antsika izao dia tahaka n'ilay tantara tao amin'ny Elia, isika dia anana ny ambiampy mandrakizay araky ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, ary ho anisan'ny olona marina araky ny voalaza ao amin'ny Matio 5:1-1:30 ary rehefa isika ihany koa no idona pahoriana araky ny voalaza ao amin'ny Salamy 140:1 dia i Jesosy lay Andriamanitra ty atsika no miditra antsehatra ka mamonjy atsika rehetra. Ho tanteraka amintsika rehetra ane zany ten'Andriamanitra izany, ary ho feno fitahiana isika ka ho mpiaradia an' Jesosy isika ao anatin'ny asa, fa tsy ao anatin'ny fiainona ihany fotsiny, fa ao anatin'ny fanatanterahana ny asa tahaka an' Jesosy ka andray fitahiana ny tsirairay avy. Amen. Efa ivelo
Tompo any an-danitra misaotra ny amin'ny teninao izay nampianatra anay ny tokony ataonay amin'izao fotoatsarotra izao. Ho an'ireo mpiara-belona aminay izay dia anao tahaka anao Jesosy. Anatanteraka ny fanontaniana amin'ireo mpiara-belona aminay hoe inona no tianao ataoko ho anao. Tompo any an-danitra, mpanaradia izay ary mpanompo anao amin'ny asa ihany koa Tompo, ka ny tsirairay avy androany dia andray lesona ka anome sakafo an'ireo izay nona, anampy ireo izay sahirana ary anao izay azo atao an'ireo izay manana olana amin'ny ty fiarahamonina ity. Mitahiana tsirairay avy Andriamanitro mba afaka manatotosa izany asa izany, ary ny fahasoavanao rehetra no anenika ny tsirairay avy, ny kristianina adventista rehetra, ity firenena ity ihany koa dia mangataka izay mba ho feny fitaniana avy aminao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatany mivavaka. Amen.